efa miroso amin'ny fanafoanana ny sazan'ireo 7 voakasika izany tamin'ny taona 2010 ny vondrona afrikanina. Izy kosa ny sazy ho an'izay mikasa hanakorotana ny fifidianana hoy Joaquim Chissano androany teny ampatongava ny teny vato. Momba ny FFKM tsy tokony hosakana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana ny fampihavana nataon'izy ireo. Ivoaka rahampitso ny tety androm-pifidianana vaovao sady farany amin'ity taona ity araka ny loharam-baovao iray avy amin'ny Senita. Iona ampanao gazety izy ireo rahampitso mbola andrasana amin'ity alina ity kosa ny lisitra vaovao misy an'ireo kandida filoham-pirenena. Ireo bandikely mpilalao baolina no nisolo an'ireo pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tetsy amin'ny tany malalaka Korondrano androany. Nahembotra ao amin'ny sabotsy indray ny fihetsiketsehana no kasain'izy ireo natao androany. Lasary manga entina amin'ny koveta mandehandeha eran-tsena sady tsy mbola latsakorana no ampiasaina loko sakafo azo hohanina tsara saingy mila fitandremana mafy ara-pahasalamana. Tonga sao tanatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Manambahiny ny fampahalalam-baovao anio tsy izany fa Andriamatoa Njaka Andrianasolo izay filoha tale jeneraly ny orinasa FIMA FM iresaka amintsika ny mahakasika ny hetsika izay ho karakarain'izy ireo. Ho fanomboana ny fampahalalam-baovao aorian'ny baccalauréat no tena manomboka ny fialan-tsasatra lehibe ho an'ny fianakaviana maro, colonie de vacances na ny fiarahan'ny tanora maro avy amin'ny fianakaviana samihafa miala sasatra. Fanao ny any ivelany saingy tsy dia mbola malaza eto amintsika, na dia efa misy vitsivitsy aza ny mikarakara izany. Maro no mihevitra fa andoavam-bola be izy ireny. Ny mifanohitra amin'izany kosa no nambaran'ny mpikarakara iray izay nanontanianay. Fanadihadiana nataon'ny Muriel Iandrianina. Ho Antananarivo, mbola afangaron'ny tanora na ny mpianatra ny antsoina hoe fialan-tsasatra tsotra sy ny antsoina hoe colonie de vacances. Mbola vitsy ny ankizy no afaka manatanteraka izany, saika miaraka amin'ny fianakaviana trano no mahazatra loatra eto. Saika nofinofo ho an'ny mariny hoe andeha colonie de vacances. Finaritra ana aloha zany manao colonie de vacances zany sady amin'izay zao vita bac zao dia sady mba te andeha amin'izany koa. Colonie de vacances zany mandeha isaka rivariva. Entsekilan'izay ho an'ny ray aman-dreny, ny tahotra momba ny fitandrona ny ainy ny zanak'izy ireo sy ny resaka fandanim-bola ny sakana amin'ny fandefasana ny zanany anao izany matetika. Na dia resy lahatra azy izy ireo fa ilain'ny ankizy amin'ny fivelarana izany. Tsy dia masaka amin'ny ray aman-dreny izy satria miaraka amin'ny ray aman-dreny ary izy mbola tsy azonao antoka le sécurité fa mbola hafa ihany hoe miaraka amin'ny ray aman-dreny izy mandeha. Ohatra vitsy le ankizy afaka mandeha manao colonie de vacances. Moa io koa zany miankina amin'le encadreur any satria raha matotra tsara ny encadreur sy ohatr'izany dia tsara izy. Misy toetra vaovao ananan'ny ankizy zany rehefa mankany amin'ny colonie de vacances zany izy manjary tia mifandray, tia mifankatia ary milasa miaraka tia miaraka manao zavatra zay tena zava-dehibe mihitsy zay fiarahana manao zavatra zay. Colonie de vacances zany aminahy ohatrany hoe sehatra anankiray ivelaran'ny ankizy. Zany hoe tsy hanatrehan'ny ray aman-dreniny kanefa kosa izy zany mila fifehezana ndezibe. Zany hoe ankizy efa mba mahafetena zany mandeha amin'ilay izy. Eto amintsika mbola azo isaina amin'ny ratsan-tanana ilany ireo matianina amin'ny fikarakarana colonie de vacances. Tsy ny ankizy rehetra no azo alefanao izany fa ireo efa lehibe izay sady afaka mianatra no miala voly. Misy ny fepetrarana momba izay. Ny colonie de vacances ala voly fikolonan'ny tontolo zany dia ahetsika anankiray mpifanijona, mpifanirandalana ny lafiny fialamboly sy fanabeazana, indrindra fanabeazana mikasika ny tontolo iainana. Rehefa mafeno ny fepetra hoe 5-20 taona ka hatramin'ny 5-20 taona dia tafiditra avokoa na lahy na vavy. Dia ao anatiny izay fitantanana an'ilay colonie izay miendrika lasy amin'ny ankapobeny sy fiainana any an-tsaha, efa misy ny karazana rafitra hanabeazana ny tanora ho afaka miara-miaina amin'ireo samy mpandray anjara aloha voalohany, faharoa ho afaka miara-miaina amin'ny olona sy ny tanora toa azy any amin'ny faritra izay tsy diana. Ao anatin'ny programa isan-taona rehefa manao an'ity hetsika ity izay dia misy foana ilay hoe fakana volotany sy takalo-kolontsaina na any anatin'ny afondasy zany na amin'ny alalan'ny fanadihadiana izay iarahana mivantana amin'ny mponina manodidina ny toerana tsy diana, mety ho faritra rovana io, mety ho toerana manana ny lanjany ara-boajanahary sy fizahantany izy Madagasikara ihany koa. Ankoatr'izay, misy fiantohana manokana sy fifanarahana amin'ny ray aman-dreny ny fiarovana ny ankizy mandritra ny colonie de vacances iray. Maharitra eo amin'ny 12 andro eo izy ireny amin'ny ankapobeny. Eto amintsika, saika ireo valan-javaboary na ireo faritra arovana sy miavaka no andehanana. Miovaova araka ny mpikarakara ny vola ilaina isaky ny mpianatra.
tamin'ny taona 2024 teo anelanelan'ny 30 tapitrisa hatramin'ny 20 tapitrisa ariary isaky ny ankizy raha ny fanadihadiana natao. Lafombaovao ara-politika kosa indray 7 no ananan'ny CES taorinina moan'ny lisitra afakomaly. Androany nikatotrano tetsy Ambohidahy izy ireo nandinika ny momba ny lisitra vaovao isy ny anaran'ireo kandidata ho filoham-pirenena. Tamin'ny valora latsaka fefany teo sendra nivoaka ny filohan'ny CES François Rakotsafy no nararotiny mpanao gazety nanontaniana teo amin'ny fandraisam-peo ny Ravaka Maminiaina. Fikasana aloha izy fa nefa mbola mpanaovana azy dia manjary mandenga zay raha manondrana oratra. Zany mety ho alina mety ho alina zay avy tany azy. Sotra hoe? Manjary mampandenga moa raha milaza oratra. Eny ary. Sotra. Fantatra moa namoaka didy ihany koa ny CES androany momba ny requête napetraky ny mouvance ara-valomanana mahakasika ilay hoe fipetrahana eto an-tanindrazana mandritry ny enim-bolana na ilay hoe présence physique izay mahatsy ara-dalàna ny firotsahako fidiny ny ramatoa lalao ara-valomanana nambaran'ny CES tamin'izany fa tsy azo raisy ny requête io tsy neken'ny CES ihany koa ny requête napetraka andriamatoa ny rado ara-valomanana momba ny mahakandida azy. Foana tamin'ny ora farany ny famorim-bahoaka izay nokasain'ny ankolafy ra-valomanana atao tetsy an-tanimena be Akorondrano nisy ireo olombitsy efa tonga teny an-toerana ka niteraka fimenomenonana ho azy ireo ny tsy fahatongavan'ireo lohandohan'ny mpitarika teny an-toerana. Taorian'ny nanilian'ny CES vaovao ireo kandidata telo mpilatsaka vidina filoham-pirenena dia naneho ny heviny makasika izay ny ankolafy ra-valomanana ny amin'ny hoe hidina an-dalambe izy ireo amin'izay fanalana ny kandidahan'izy ireo izay. Hatreto aloha dia tsy nisy izay fidinana an-dalambe raha ny fanazavan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety izay satria dia mbola hitatrany fa mbola ao anatin'ny fitadiavana ny vahaolana sy ny lalana politika afahana mivoaka amin'izao krizy izao mba tsy siny ny krizy vaovao indray ireto pomba ny ankolafy ra-valomanana ireto na dia fa nanazava ary izy ireo fa hidina eny Analakely na eny Ambojatovo na eny Tamenabe etsy Akorondrano dia mbola tsy nisy izay resaka izay mandrakitiny ny androany fa zary lasa resaka mipetraka ho an'ny ireo fandrebirebena politika no misy hoy ireo vahoaka madinika amin'izao fotoana izao izay sa miatrika ny raharam-pirenena sy manaraka akaiky ny toetra raha-pirenena misy eto Madagasikara. Na dia hita raha tetsy amin'ny Tamenabe tetsy Akorondrano fa efa nisy ireo olombitsy izay tonga teny an-toerana tamin'ny ora farany vao ny teny Andriamatoa Mamirakotoary Velo fa tsy isy indray izay fidinana an-dalambe izay fa dia eny amin'ny Magro etsy Beoririka izy ireo no ifamme fotoana ka amin'ny farany herinandro io vao isy izay etsika lehibe satria raha fanazavany Andriamatoa Mamirakotoary Velo dia ny fanapahan-kevitra noraisin'ny CES no anisan'ny manosika ny vahoaka hidina an-dalambe. Mbola hitantsika eto ihany moa ny mety fivoarany toetra raha-pirenena sy ny resaka politika amin'izao fandalovan'ny sisano eto Madagasikara izao. Mbola eo amin'izay lafiny politika izay hatrany analan'ny sazin'ireo 7 niaran'izany tamin'ny taona 2024 ny vondrona afrikana sy ny SADC hoy ny mpanelanelan'ny SADC Joaquim Chissano io ato andro io. Nambarany kosa fa isazy manokana hiantra amin'ireo izay mikasana ny embatsembana ny fihirisoana amin'ny fifidianana. Tsy mitsabaka amin'ny raharaha tokantrano Madagasikara ny fiombonam-be iraisam-pirenena fa mandray ny andraiky ny manoloana ny fitarazon'ny krizy izay mampikaikaiky ny vahoaka malagasy hoy ny fanazavany teny Ambatongavana fanadihadiana. Sazy faobe no irotsaka amin'ny Madagasikara fa sazy manokana ho an'ireo mikasa anelingelina ny fihirisoana any amin'ny fifidianana hoy Joaquim Chissano io atoandro io. Non, les 109 personnes d'ailleurs à la suite vont être enlevées des sanctions contre les 109 personnes. Ce qui va rester, c'est des sanctions contre ceux qui vont bloquer les élections. Monsieur le Président, nous ne savons pas qui va faire cela. Momba ny nanesoran'ny CES an'ireo kandidata tsy mahafery ny fepetra voalazan'ny lalàna kosa tokony hanamora ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity zany ary tsy tokony hiteraka korotana raha ny fanazavany. Ça ne devrait pas créer des désordres. Dans une famille, parfois on ne s'entend pas et dans des points, chacun peut avoir son point de vue, mais ça ne doit nécessairement mener au désordre, même chez vous. Dans votre famille, ça ne doit pas mener à désordre.
Et même la décision de la GIC, c'est de veiller à ce que les élections se tiennent cette année. C'est pourquoi l'élimination de tous les candidats en situation anormale devrait faciliter la tenue des élections cette année. Autrement, on aurait discuté infiniment. Momba ny fampihavanana tanterahany FFKM ankehitriny, rehefa tsy manakana ny firotsonany amin'ny fifidianana zany, dia tsara hatrano ny vahoaka malagasy hoy ireto mpanelanelany SADC ireto. Dès qu'il ne soit pas quelque chose qui empêche l'organisation des élections, peut être un début du processus dont j'ai parlé, de réconciliation du peuple malgache. Et on a besoin de cela. Et je compte sur le FFKM et toutes les personnes de bonne volonté pour que ce processus de réconciliation soit couronné de succès. Aritra roa andro ity fandalovan'ny ekipan'ny Joakim Sisano ity. Anara-maso ny fivoaran'ny fanatanterahana ny tondrozotra ny votoatiny zany raha ny fanazavana ary eo amin'ireo kandidata ny esoriny CES. Ny ankolafy Ravalomanana androany ny laza fa tsy eo amin'ity mpanelanelana vahiny ity. Resaka politika no nanesoran'ireo lehiben'ny faritra tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra ankehitriny raha nambaran'ny lehiben'ny faritra teo alohan'ny mpanao gazety androany. Ny ministry ny serasera, ny ministry ny atitany ary ny ministry ny fitsarana no nasaina hanatrika izany famindram-pahefana izany. Toe-javatra izay tsy manaja ny arifenitra mikasika ny famindram-pahefana izay tokony hatrehan'ny praiminisitra lefitra fa nampanazavana. Resaka politika nalalana n'ireo sasatsasany ho an'ny lehibean'ny faritra manerana ny Madagasikara. Raha ny fanazavana nataon'ny filohan'ny lehibean'ny faritra manerana ny Madagasikara, saina misy elona tamin'ny mpanao gazety ny maraina teo. Eto zahay dia miteny ataonay rempoky rendanitra, tsy misy zany faute professionnelle zany, tsy misy zany incompétence zany. Compétence zahay matao efatra taonko zay nijanony teo. Hiajondrany énervé, mbola tsendriky candidat, mbola tsendriky ino, efa il y a 3 ans de cela. Efa namboariny zany goudron nylon zany zavatra zany akao zany fomba ahoana ma zany tsy hanarako hiatro mba teneno amiko olo mampandroso vahoaka anahy dia tsy maintsy magnaraka azy zany. Raha tsorina ny resaka dia tsy mahazaka demokrasia ny mpitondra amin'izao fotoana izao ka natonga izay resabe teto amin'ny tany sy firenena izay ary nanao famindram-pahefana mazava izy ireo tamin'izay andimby anazy ary tsy misy ihany koa ny olana tamin'izay rehetra izay. Fa ny toe-javatra mampalahelo kosa tamin'ny fanaovana ny famindram-pahefana dia ny ministry ny aditany, ministry ny fitsarana ary ny ministry ny serasera no tonga nanotrona tamin'izay famindram-pahefana teo amin'ireo lehibean'ny faritra ireo. Tsy nasaina mihitsy praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany no tsy nasaina tamin'izay famindram-pahefana eo ambanin'ny fiadidiny izay. Fanilihana ireo zay tsy mitovy firehana no misy amin'izao fotoana izao. Hoy ny lehibean'ny faritra avany amin'ny Moromania sy ny lehibean'ny faritra avany tasy ihany koa tamin'ny famelabelarana nataony tamin'ny mpanao gazety ary nanindry mafy ihany koa ny solotenan'ny mpianatra teny amin'ny Ainamanjery teny Akatso fa dia tsy maintsy atao ny mangarahara eo amin'izao fitantanana ny firenena izao ary ny rosotsika any amin'ny fifidianana no vahaolana ivoahana amin'ny krizy. Fa nefa kosa raha tsy tanteraka io fifidianana io dia tsy anaiky izay les intellectuels zany dia naiko marina ary resy lahatra fa ny fifidianana ihany no vahaolana misy. Ny fifidianana ihany no andrefesana sy tsarana ny antoko politika iray ka ny vahoaka mpifidy ny tompony ny teny farany amin'izy ireo. Ivadika eo amin'ny pejy ny fampianarana kosa indray isika. Iray volana eo dia ho tapitra ny fialan-tsasatra ka hiatrika ny taom-pianarana 324 424 ny iray aman-dreny sy ny mpianatra ho an'ireo tsy afaka manomana mialoha na nanao tahiry misy ny mindram-bola any amin'ny banky. Ho an'ireo efa miatrika izany ankehitriny mandany iray hetsy ariary eo ny iray aman-dreny amin'ny zaza iray raha hividy fitaovam-pianarana fotsiny ny andindiny ao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny kitapo no vesatra indrindra ho an'ireo iray aman-dreny mividy fitaovam-pianarana arakaraka ny safitin-janany. Ireo vita sinono mora miainga amin'ny 7,000 ariary. Ireo friperie lafo kokoa manodidina ny 2,000 ariary. Amin'ny ankapobeny na vita sinono friperie dia miankina amin'ny hatsarany fa tsy ny habeany ny vidin'ny kitapo. Ireo karazany misy kodiarana no tena malaza ankehitriny. Tsotra 100,000 dia le misy roulette 150 dia 200. Ty zao alaina 10,000 ty kely ty. Dia misy alaina ohatran'izany. Dora
dizy zany tianay izy daholo princesse izy mafy sady tsara kokoa ny qualité. Eo ihany koa anefa ireo fitaovam-pianarana hafa izay takiany toeram-pampianarana mazana. Samy ezaky ny manao izay ho afany ireo ray aman-dreny. Eo ny mividy ireo fitaovana tsikelikely, eo kosa ny mividy indray mandeha noho ny tsy fisian'ny fotoana hivezivezena ny an-tsena. Dia atao indray mividy dia mba tsy mpanomany. Dia fotoana andehanana vezivezena tsy dia manana loatra. Eo amin'ny ento-manana kosa matetika atao ho laharam-pahamehana ireo fitaovana tsy azo hidivirana, ireo pitsopitso no miandro amin'ny fotoana manaraka. Mbola vidy tsikelikely zao ny ankabetsahany le ray aman-dreny. Kahie vidiana voalohany dia matsinijinika miandry. Kahie dia boasy zao ny tena lafo. Ny fotoana tahaka izao mampitombo kokoa ny vola mivoaka amin'ny ao tokantrano raha mitaha amin'ny isam-bolana mahazatra. Araka ny totanisa avy amin'ny banky iray eto an-drenivohitra dia mitombo hatramin'ny 300,000 ny isan'ireo ray aman-dreny no mindram-bola noho io antony fidiran'ny mpianatra io rehefa vanim-potoana tahaka izao. Manamora izany ny banky. Tolotra manokana miaraka amin'ny fihenam-bidy 500,000 amin'ny tany fikarakarana ny antota taratasy raha ohatra ka mangataka findramam-bola ny olona tsotra, izany hoe izay mpiasa fanjakana na mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Miakatra ny vidin'entana rehefa manakaiky ny fidiran'ny mpianatra noho ny fitombon'ny tinady. Misy ihany koa anefa ireo mpivarotra ny manararaotra amin'izao fotoana izao izay tena mampandeha ny entany. Ny penina sy ny kahie sisa matetika ny tena mandeha rehefa tena miditra amin'ny mpianatra. Mbola eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany iray tapitrisa mahery ireo ankizy nitsokan-daharana teo anivon'ny sekoly fanabeazana fototra, izany hoe ireo ankizy 9 hatramin'ny 10 taona tamin'ny taom-pianarana 2012 nampahafantarina omaly ireo kits scolaire natolotry ny mpiara-miombona antoka vahiny. Nanipiteny mahakasika ny fahatarany vakasion'ny mpampianatra ihany koa ny minisitry ny fampianarana ary ny fitarazon'ny fikarakarana ny antota taratasy amin'ny famoahana volam-panjakana no antony. Fanadiadiana. Kits scolaire avy amin'ny vondrona Europeanina sy ny fanjakana Norvezianina no zaraina amin'ny mpianatra amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Fitaovam-pianarana samihafa toy ny trousse, kahie fanaovana sary, stylo ary crayon mitetina enety sy fito tapitrisa $. Izany. Ireo sekoly fanabeazana fototra no azo ireto fitaovana ireto. Ahitana sekoly miisa 2 sy 4 alina manerana ny nosy manomboka ao amin'ny kilasy voalohany ka hatramin'ny 5. Fitaovana izay anampy betsaka ireo ray aman-dreny mitaraina amin'ny fasairanana noho ny krizy. Ny olana rabola ho an'ny fianaran'ny ankizy izay isan'ny antony nampiena mihoapapana ny isan'ny ankizy niditra ny sekoly tato anatin'ny 5 taona farany. Isan'ny zaza niditra ny sekoly satria raha mitambatra zany izy amin'izao 4,300,000 miaraka amin'ny any amin'ny privé. Hanomboka amin'ny 7 oktobra no fizarana ireto fitaovam-pianarana ireto eo anivon'ny sekoly. Raha toa ka mbola resabe ankehitriny ny fizarana ny tambikarama amin'ny mpampianatra ny asa nandritra ireo fanadina-panjakana samihafa dia ny CEPE sy ny BEPC. Nanazava ny ministra fa noho ny fitarazaon'ny fikarakarana ny antota taratasy amin'ny famoahana ny volam-panjakana no mahatonga izany. Efa vita daholo le zavatra vao mandeha le procédure. Fa raha tsy izay dia manjary mety andoha anome vola tsy niazy ianao. Zay mahatonga l'izy. Le pitso zay foana moa ny terme fampiasaiko hoe le pitsopitso ny famoahana volam-panjakana dia tsy zavatra mora. Ny tambikarama olana isa-taona ary ireo mpianatra trano no mahita faisana amin'ny fampitahorana ataon'ny mpampianatra tsy mahazo ny sarany asany amin'ny fanjakana. Olana mbola mila vahana ihany koa ny tsy fahampiany sekolim-panjakana toy ny CEG amin'ireo faritra lavitra andrina any amin'ireny toerana ireny matetika sady sahirana amin'ny resa-bola ny mpampianatra no tsy afa-manoatra amin'ny resa-pitaovana ny mpianatra dia ny fianarana trano no lasan-kilabao. Efa miresaka fitaovana sy fidiran'ny mpianatra izay ihany sika manambahiny sika amin'ity hariva ity. Andriamatoa Njaka Andrianasolo filota le jeneralin'ny orinasa FIMA FM mpandrarara toe-karena misehatra eo amin'ny fikarakarana tsena be. Misy ny hetsika karakarain'izy ireo efa fantatsika amin'ny dokavaritra mandeha eto amin'ny KOLO FM sy ny KOLO TV. Miaraba tompoko. Ya, faly miaraba ny mpiara-miasa ato amin'ny KOLO TV ary miaraba ihany koa ireo mpanaraka ny KOLO TV amin'izao fotoana izao. Rehefa azo atao ny mikomandy mialoha ny fitaovam-pianarana mandritra io tsena be izay ho karakarainareo io, efa niteraka resabe anefa mahakasika an'izay fikomandiana mialoha izay tamin'ireo hetsika nifanesy teo aloha teo. Inona ary tompoko ny mety hampiavaka an'ity hetsika anareo ity? Ia, marina dia marina tokoa hoe niteraka resabe. Io moa zany ho zavatra tiana ho ampifantarina foana ny mpanjifa fa dia
tsy hoe akory rivavandana dia kary avokoa fa samy manana ny fomba fiasan'ny orinasa tsirairay. Ho an'ny FIMA manokana zany a dia anisany nampiavaka ny orinasa FIMA zany a tamin'ny volana Jona tao anatin'ny hetsika promo press izay nikarakarainay a dia efa nisy ny fandraisana commande ny resaka tablety. Raha ny fanarahanay tamin'ny mpanjifa dia tokony a amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana Août hatramin'ny voalohany volana septembre ao anatin'ny événement grande foire de Madagascar no anaovana ny livraison. Kanefa amin'izao fotoana zao a efa nisy tapa-bolana zao a efa manao livraison foana ny orinasa. Midika aloha zany a voalohany indrindra eo amin'ny famatorana manao an'ity asa ity, ary hatreto zany a tsy nisy ny fitarainana voaray na eny an-dalana io a na any am-piasana. Mazava zany aminay a fa afa-po ny mpanjifanay. Faharoa manarakarak'izay ihany koa nisafidy ny hanao ny vente à la commande izahay a ho amin'ny mikasika ny resaka akatoko fidiran'ny mpianatra. Dia ny zavatra misy a betsaka ny zavatra izay tsy maintsy ilaina ny ampianarana, nefa sarotra ho an'ny ray aman-dreny a no ahafahana mividy mivantana an'izy io. Dia tsy maintsy a nataonay la commande le izy a satria ao a misy ny facilité de paiement. Raisinay ohatra amin'izany zao a efa exigen'ny école ny resaka notebook a, nefa somary mbola lafo dia lafo tokoa izy io, ka dia niezaka izay manome fahafapo andreo ray aman-dreny. Ny calculatrice graphique izay ilain'ireo mianatra momba ny resaka teknika sy ireo rehetra manao matematika izay sarotra tadiavina tokoa eto Madagasikara, dia niezaka ihany koa zay nanafatra manokana avy any ivelany mihitsy a ho an'ireo mpianatra izay tena mila an'izay. Raha fitinina ary anao ahoana ny vidin'entana amin'ny fotoana io satria isany tena mampikaikaiky ny ray aman-dreny ny fahalafosan'ireo fitaovam-pianarana rehefa manakaiky ohatr'izao ny fidiran'ny mpianatra. Ia, ho anay zany a matoa natao ilay hetsika back to school dia raha malala angamba ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao a fa somary sahirana ary zany mahatonga ny mpianatra izay mitsoaka andaharana. Vokatry ny antony moa zany a dia lafo tokoa ny kojakoja hoentina mikarakarana izay fianarana izay. Izay ao anatin'ny orinasa FIMA no ny fahatsapahana izay indrindra dia niezaka nanangona indrindra ireo grossiste zany a eto amin'ny Antananarivo mba ho ataonay ao anatin'ny toerana anankiray a mba afaka namaivana kokoa izay resaka fikarakarana ny kojakoja ho an'ny fidiran'ny mpianatra izay. Ka atsika ray aman-dreny zany a ao anatin'ny back to school zany a ny 30 isan-jato ny trano eva izay ho atsangana eo dia mikasika fotsiny a momba ny resaka kojakoja ho an'ny mpianatra. Ankoatran'izay ihany koa moa zany a dia araky ny efa nitenenina teo hoe mitohy a ilay fanaovana ny vente à la commande, izany hoe tsy ny momba mpianatra fotsiny ihany fa ny jery manokana ihany koa izay ny fianakaviana iray manontolo mihitsy. Dia hita hoe inona no ilain'ny fianakaviana dia misy ihany koa ao a ankoatran'ireo efa voalaza teo aloha zany ny écran plat izay tena ilaina nefa mbola lafo vidy a. Ao izy zany hoe zana eo amoraina na ny fahazahoana anazy ary. Eny ary isaoranao naiky ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Eo amin'ny pedy sosialy eny afovoan-dalana vao tonga saina mitona amin'ny andrin-jiro na varim-bariana eny amoron-dalana rehetra eny na ihany koa mitsinjatsinjaka fotsiny tsotra izao, tsy voatery ho areti-tsaina fa mety ho adi-tsaina tsotra izao no mahazo ireny olona ireny. Tranga izay mety hita amin'ny toerana maro eto an-drenivohitra fanadihadiana. Hita soritra eny amin'ny tavan'ny olona tsirairay ny mety ho fahasahiranana na ny adi-tsaina mahazo azy araka ny fandiniany manam-pahaizana momba ny fihetsiky ny olombelona. Na fiforetan-tsaina ny atao hoe stress na hafaliana na alahelo mety ho hita maso noho izany miova ho fihetsika tsy fanahinina asehon'ny endrika matetika. Misy izy tonga dia ohatra miteny ratsy raha zatra mpiteny ratsy, dia misy izy hoe aisaka maty, dia misy miantso an'Andriamanitra. Ohatran'ny tonga dia variana ho azy ao dia ohatran'ny tsy fantatro izay mahazo ana miherery aho. Misy mimerery, misy mitendrery, misy midonaka fotsiny tsotra izao. Mety ho malefaka ka iseho amin'ny fanaovana fihetsika miavaka eny an-dalambe toy ny fitsinjahana na fitanjahana izany. Mety hivadika herisetra toy ny opa na fikasihan-tany na tampoka ihany koa.
Maro amin'izy ireny no efa tena adala ka hita amin'ny fitafiny sy ny fihetsiny izany. Na izany azy tsy voatery ho tena areti-tsaina avokoa no manjo azy ireny. Ohatra mpiseho matetika azo ambara ho fiatomboan'ny areti-tsaina no miteny rery na hoe varimbariana be fahatany. Atao hoe tonga amin'ny areti-tsaina izy rehefa manimba ny fiainan'ilay olona mitarazoka ela loatra izay hoe mirery, mitendrery, lasa manakana an'ilay olona tsy asa, tsy hianatra, manimba ny fifandraisana ny fiarahamonina, ny fianakaviana, any ka mefara amin'ny tena hoe lasa olo-tokana rery miady amin'ny fiainana ilay olona dia amin'izay fotoan'izay izy azo lazaintsika hoe anisany azo atao hoe marary saina ilay olona. Araka ny tarehimarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity taona ity, 7,980 eto Antananarivo no ahitana soratra fikorotanan-tsaina amin'izao fotoan'izao. Eran-tany, iray amin'ny olona 9 manatona toeram-pitsaboana tsotra no ahitana areti-tsaina. Ireo tena marary saina kosa tombanina hatrany amin'ny 5,700 tapitrisa eran'izao tontolo izao. Manatona ny mpividy tonga hatreny anelakelan-trano sy eny an-dalambe rehetra eny ny lasary manga, tsy ny ratsiana marikivy irery fa na ny lahy na ny vavy, na ny antitra na ny tanora, na ny kely na ny lehibe dia afaka mividy azy ireny avokoa. Mila fitandremana nefa ny fanjifana azy ireny amin'ny vanim-potoana tahaka izao, hoy ny mpitsabo fanadihadiana. Mbola mangamanta no mitobaka eny an-tsena, mivadika ho lasary tahaka izao no tsara indrindra ny tsifana azy ireny ankehitriny. Manala makafoka na tia marikivy fotsiny, efa mahazatra ny maro ny manjifa azy ireny amin'ity endriny ao anaty koveta ity. Nitiavaka atao lasary manga toa zany tsy hoe za tsy hoe makafoka. Fa tiako kosa zany lasary manga. Amin'izy le marikivy. Amin'izy marikivy misy vinaigre. Raha endrika aloha dia mahasarika ny maso saika mitovy tahaka izao avokoa ny fomba fivarotana azy eny 67 hektara hatreny Analakely eny Anosy Be sy ny sisa. Tsotra ihany koa ny fikarakarana azy. Masina manga dia tetehana dia voasasana dia izay vao lokoina. Dia ahoana ny fadiovana amin'izany? Efa voakarakara miaraka amin'ny fangaro maro toy ny sira, sakay, vinaigitra, misy hatramin'ny lasary karaoty sy voatabia. Mba hahatsaratsara ny endriny, misy ireo mpivarotra no manampy loko-tsakafo mavoadala amin'itony lasary manga itony. Colorant ny fangaro anazy. Tsy misy mahitsy izay nikarakarana azy fa dia tokony homeny mpivarotra. Tsy iraisan'ny rehetra raha teo io resaka colorant io. Tsisy colorant zany nenay aloha fa tsy fantako izay manao zany fa nenay manga tsotra. Tsisy atahorana fa ela mihitsy nanaovanay an'itony 5 taona izao. Ny hevitry ny mpitsabo mety hitondra aretina ny manga tsy latsakorana ary tsy dia ny loko-tsakafo ampiasaina loatra no mety hankarary. Ny colorant izay ampiasain'ireo mpivarotra aloha zany dia miankina amin'ny fototra ilay colorant, hoe fototra simika ve na tsy misy fototra simika ilay izy fa dia ranon-javatra colorant fotsiny. Ny vavony sy ny aty zany ny tena anisan'ny tena siny io colorant simika io. Mety hitondra areti-pivalanana ihany koa ny manga raha tsy voadio tsara. Tsy misarona mazana ny lasary manga amidy eny an-tsena izay hoentin'ireo mpivarotra mandehandeha ka hisidina ny vovoka hoentin'ny rivotra. Lafim-baovao hafa kosa indray, tsy natao zanak'ala hafa ny faritra Atsimo Atsinanana tamin'ny fanampiana nomeny ny avy ao amin'ny primatiora lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Tany farafangana sy fangain-drano ny praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo androany nitokana zava-bita roa sosiny nanamafy ihany koa izy fa ny firosoana amin'ny fifidianana amin'ny fitoniana sy ny ara-dalàna ihany no lalana ivoahana amin'ny Kristy tany an-toerana Inalo Sosombiniaina. Braony komina vaovao no nivantanan'ny praiminisitra lefitra Ajo Andriananarivelo teto farafangana io maraina io. Raha ny fangatana nataon'ny ben'ny tanàna mantsy dia fanavaozana ny kasaina tao ka lasa trano vaovao no namboarina. Fa iza mitantana ny volam-panjakana avokoa no ahafahana manatanteraka asa toy izany hoy Andriamatoa Ajo Andriananarivelo. Nanamafy ihany koa ity farany fa toerany fandimbiasana ny fahefana eo amin'ny fanjakana ka izay no antony hanatanterahana ny zava-bita rehetra tratra. Tiako marina amintsika fotsy fangatana nalefa ny ben'ny tanàna dia ny hoe ho atao ho asipana voizana ny trano taloha. Gaga ihany taty aoriana fa kay trano vaovao no mitsangana. Izay zany manamarika fa tsara tantana ary miezaka manasoa sy mampiasa amin'ny tokony izany izay volam-panjakana izay isika menakavy dia isorana antsika tsara ihany zany. Tombotsoan'ny firenena ny voalohany indrindra fa izay mpandalo fotsiny. Isika menakavy mandalo fotsiny fa rehefa ny firenena tombotsoam-pirenena no atao ambony dia tsisy antony tsy hampandeha ny firenentsika. Ka dia miantso ihany koa mba samy ho tony tsara mba ny tombotsoa ny vahoaka tsirairay avy no jeretsika.
Nandritra ity lanonany ity indrindra no nanamafisany fa tsy misy afa-tsy ny firosona amin'ny fifidianana manaraka ny lalàna sy anatin'ny fahatoniana ihany no manafaka ny firenena amin'ny krizy. Tsy misy zany atao hoe réconciliation zany, tsy misy zany fampihavanam-pirenena mety zany eto amin'ny firenentsika raha ohatra mbola misy zany fitongolanana zany amin'ny fitantanana andraram-pirenena, satria rehefa mihinan-drery fa rehefa amerina miara-mamerina dia izay no mahatonga amin'ny fanjakana, mahatonga amin'ny firenentsika sahirana. Ny fampihavanana voalohany indrindra dia ny ahafahan'ny faritra rehetrarehetra mba miaraka mandroso avokoa. Isika malagasy dia tokony hitatana firenena, ary zanakitsika dia tokony afaka hitatana firenena fa tsy misy hoe ray na roa ihany no afaka mitatana ny firenentsika ity, ka izay koa ny zava-dehibe. Ary nisotsika ny fifidianana malalaka mba ahafahany vahoaka malagasy ihany koa misafidy ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka ny olona izay hitatana an'ity firenena ity, manomboka any amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny faratampony. Teny an-toerana nanatrika izany lanonana izany avokoa moa ny lehiben'ny faritra, ny lehiben'ny distrika, ireo be ny tanàna farafangana sy vaingain-drano, ary koa ny solon-tena avy ao amin'ny parlemantera. Tsy ireo ihany moa no fododrafitrasa vita tany amin'iny faritra atsimo atsinanana iny, fa teo koa ny fanamboaran-dalana tao farafangana, ny CEG, ny tsena sy ny maro hafa teo aloha izay famatsim-bola avy amin'ny primature lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Mitaky ny ampiarana ny lalàna, miany izy ny mpiantsambo ny sigma amin'izao fotoana izao. Lalàna izay miompana bebe kokoa amin'ny faharetan'ny asan'ireo mpiantsambo mandritra ny taona iasany eny amin'ny ranomasina. Saika voarakitra anatin'ity code maritime ity avokoa moa ny zo rehetra mahakasika ny tranga mety iseho mandritra ny asan'ny mpiantsambo. Miatra manomboka omaly moa ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena momba ny asan-dranomasina ny convention du travail maritime izay efa nolanina tany Genève tamin'ny taona 2014. Fanampanazavana. Manao antsoavy etona zany sigma mba iroso amin'ny famoahana amin'izay nilay code maritime izay mifanarahana ny raha ny telo totana taona nomboka tamin'ny 7 sy 2 arivo izay amin'laza marin-drano fa tokony isy le atao hoe fanomezana fifanarahana arakasa mitohy na durée indéterminée ho an'ny tatsambo zany ao aorianany fiasany mandritra ny roa taona eny amin'ny ambonin'ny sambony anankiray ny armateur anankiray. Itsika koa zany maheno amin'izao fotoana zao, mahalala tsara tsika fa betsaka koa ireo tatsambo tsy hita maty eny ambony sambo kanefa ny fanjakana malagasy dia ohatra ny mitazana fotsiny an'izay zavatra zay fa tena tsy misy mihitsy zany ny fampiarana ny fifanarahana arakasa izay mifanarahana tamin'le mpampiasa aloha voalohany indrindra, ary faharoa manaraka izay tsisy ihany koa ny fanaraha-maso an'ireo orinasa zany izay mijirika olona eto amintsika ka manao fanararotana amin'ny tatsambo indrindrandrindra amin'izay fiarovana ny ainy izay. Pejy ny fanatanjahantena kosa indray ny ekipan'ny Kosfa nandromaka ny anaram-boninahitra tompon-dakana Analamanga teo amin'ny zazalahy raha asawa ny zazavavy. Fantatra izany nandritra ny lalao famaranana natao tetsy amin'ny kianja mitafon'ny Mahamasina ho an'ny latsaky ny 420 taona fanatetiny miarantsoa. Tosan'ny famaranana teo amin'ny fiadiana tompon-dakana Analamanga zazalahy sy zazavavy latsaky ny 420 taona tetsy amin'ny kianja mitafon'ny Mahamasina. Voaositra ho tompon-dakana ligina Analamanga ny Asara efa nandresina ny bitoala tamin'ny 520 no 530 teo amin'ny sokady zazavavy. Ary ny Kosfa ho an'ny zazalahy manoloana ny Dream Team rehefa nisaraka tamin'ny 450 no 520 ny rotota. Tsara be ilay izy, mahafinaritra be ny ankizy agresiva, kompativa be ohatrany tena mahafinaritra be mihitsy. Fa inatitra na iny fa matetika rehefa manao amin'ireny zany dia izay tsaratsara vitanao amin'ny famaranana le 4e quart-temps foana ny mandresy. Iny zao vao mba nisy akara kely asa 6 points teo 7 points fa rehefa nanao tamin'ireny zay hatramin'izay 2 points 1 point fa dibidimy mandresanay izy resinay izy ohatr'izay foana. Ny lalao famaranana eo amin'ny ligina Analamanga ny vito maliny. Tsy mijanona eto tsy fifaninana ity fa mbola isy ny dingana hafa araka ny fanazavana nentin'ny sekretera jenerale ny ligina Analamanga. Ndara-potoana manaraka dia mbola mamarana ny championnat régional izay efa nanomboka ihany eo amin'ny sokajy 8-16 zazalahy sy zazavavy ary ny 18 zazalahy sy zazavavy izay kasana ho faranana eo amin'ny fahavalon'ny volana septambra atao amin'ny gymnase ihany koa. Ny faran'ity herinandro ity any Atsirabe no tanterahana ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara ho an'ny vétéran sy ny 14.
Mbola endrasana hatramin'izao ny listra ofisialn'ireo kandida ho filoham-pirenena izay tokony avoakan'ny CES ho taterina aminao amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny raha-pitso ihany mahakasika izay. Dia iny ihany koa no entina mamarana iny fampahalalam-baovao iny isaoranao narak'izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao indray raha ampitso tahaka izao veloma tompoko.